Manambahiny kosa itsika eto amin'ny vaovao amin'ity ariva ity izay tsy iza fa i Mbanina izay fantatra fa sekretera ny dadabe Noely amin'ity taona ity. Inona ary Mbanina no azonao lazaina mahakasika izay? Dia faly miaraba ny tantely faly miaraba ihany koa moa ny any tokantrano any amin'izao takariva izao. Dia satria akatoko ny Noely tokoa isika miditra ao anatin'ny volana Desambra dia tafiditra tanteraka moa anatin'ny hoe fankalazana ny Noely. Isika ihany koa eto amin'ny MATV dia anisan'ny niangavian'ny dadabe Noely mba hanana sekretera. Dia ny tenako moa izany no voasafidy ho sekreteran'ny dadabe Noely andefasana hoe anentana ny ankizy hanoratra taratasy any amin'ny dadabe Noely dia ny afaka atao moa izany dia manoratra taratasy ianareo dia jereva indray aman-dreny tsara ilay izy hoe misy diso tsisy diso kilalao rehetrarehetra ve voasoratra ao anatin'izay taratasy izay avokoa. Dia rehefa voasoratra tsara ilay izy dia manantony eny amin'ny positra malagasy kosany dia mividy an'ilay valopy toko-telo dia atsofoka ao anatin'izay valopy izay ny taratasy dia ity kosa ny adresy moa izany izay ahafahanao mandefa an'izay un chemin virgule rue des Nuages Pôle Nord dia averikely Père Noël dia 2 points un chemin rue des Nuages Pôle Nord dia izay moa izany mandefasan'ny dadasiny an'izay taratasy ny ankizy izay dia marihana hoe mahazo valiteny daholo ny ankizy rehetrarehetra izay mandefa an'ity taratasy ity. Isaorana betsaka ianao sekreteran'ny dadabe Noely nanaiky ny vahiny teto amin'ny vaovaontsika tamin'ity androany ity. Dia mankasitraka anao miraharosoa ihany koa ny any an-tokantrano. Araka ny efa nambara tao anatin'ny gazety soa izay nivoaka ny herinandro lasa teo dia raha-pitso alarobia fa 10 ny volana Desambra no ivoaka ho anao ny gazety soa laharana fa 720 sy 300 fa tsy nisy ny alakamisy izao. Hitondrana aminao ireo lohateny maro samihafa izay tsy hafoizanao ny gazety soa. Santionantonany mahakasika izay ary no arahinao manaraka.